Dia hiditra amin'ilay nofo tapany fahatelo tsika sady farany ary mbola metraka an'izao fotoana izao ihany koa pilatanan'i Jesosy ary rakofantsika amin'ny rany. Eny Andriamanitra Dada malalo, ianao tokoa ny rainay, ianao ny tomponay. Jesosy malalo mangataka anao, Tompo malalo, anatrika an'izao fotoana izao ary ny ranao ny andrakotra an'izao vidéo izao Tompo. Fa tsy izay ny tompony teny eto fa ianao, tsy izay ny tompony hafatra eto fa ianao Jesosy malalo. Koa avy manatreha Tompo, irao ny fanainao masina, irotsaka ty anatiko, ampiteny eto. Ka izay fanahy rehetra tsy avy aminao dia efa didina amin'ny anaran'i Jesosy, foanana amin'ny ran'i Jesosy Kristy venavy Nazareta. Ka seho ny fonom-piainy Jesosy, mba hiomana mandrakariva izay amin'ny fiavianao. Misaotra Jesosy, amen. Ny tapany fahatelo ao anatin'ilay nofy izay nasehon'ny Tompo dia mpanompon'Andriamanitra anankiray. Mbola tamin'io toeran'io ihany zany tondrany Tompo anahy io dia mpanompon'Andriamanitra dia raina Jesosy io natoron'ny Tompo ahy mpanompon'Andriamanitra izy ary mizara ato amin'ny tiby ihany koa ho voninahitran'i Jesosy. Haleloia. Izany hoe ny amin'ny fampakarana ny fiangonana, ny fampakarana ny kristianina, ny fanangonana dia io mpanompon'Andriamanitra io natoron'ny Tompo ahy anisan'ny tafakatra izy. Haleloia. Dia ny tenin'Andriamanitra alohan'ny tondrako ny nofy ato amin'ny Jaona 1:1-10, Jaona 1:1-10, andininy faha 5 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Amen. Dia tohizantsika ao amin'ny Romanina 4:7, andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 9. Aleluia. Vakiko ny teny Romanina 4:7, andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 9. Fa tsy misy veloko ho an'ny tenany isika ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny Tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny Tompo. Koa amin'izany na velona na maty isika dia ny Tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray mba ho tompony maty sy ny velona izy. Aleluia. Ary farany ao Matteo 4:20, andininy faha 9. Matteo 4:20, andininy faha 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Haleluia. Amen. Ao anatin'izay nofo izay ao anatin'izay ten'Andriamanitra izay tondrako an'ilay nofo izay nasehon'ny Tompo dia io mpanompon'Andriamanitra iray nitsangana teo anoloanay izy, tsangana teo anoloanay dia teo koa ny vady aman-janany dia izao ny tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ny akanjo fotsy izy, fotsy manokana ambony ka hatrany ambany, manambara fahamasinana, efa miomana, efa fahamasinana, feno fahamasinana izy amin'ny fiavian'i Jesosy. Aleluia. Dia hoy izy ilay ramatoa, ilay mpanompon'Andriamanitra hoe Jesosy hoy izy ny teny tamiko. Izay lazain'ilay ramatoa. Jesosy hoy izy ny teny tamiko ao anatin'ny nofy ho faty aho, kanefa rehefa ho faty aho izy dia ho velona indray. Izay nanomezako an'ilay tenin'Andriamanitra antsika teo ao amin'ny Jaona 1:1-15 ka hatramin'ny 20, izaho no fananganana ny maty sy ny fiainana hoy izy Jesosy. Izay mino azy na dia maty aza dia ho velona indray. Io no tenen'ilay ramatoa, ilay mpanompon'Andriamanitra.
dia hitako sahalany amin'ny écran amizay izy miteniny iny dia misy écran amseo dia misy hélicoptère dia misy miaramila miady mpiantafoka zany mpiantafoka dia misy hélicoptère dia anaty ala izy ireo mitady olona miady manimady any anaty ala misitrika zany hoe guerre zay ny tenin'Andriamanitra mivakiko tao ao Matthieu 4:24 andre ady filazana ady ianareo andre ady etseroa atsika dia mitandrema ho izy aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany tsy maintsy ho tonga na tiatsika na halatsika tsy maintsy tonga ny guerre ary maneran-tany ny 3e guerre mondiale tsy maintsy ho tonga zany kanefa tsy mampiorora atsika kanefa tsy mampitahotra atsika Jesosy am'zany fa mampiomana atsika. Haleloia. Ny omana atsika ny kristiana vonina handeha dia tsy matahotra ny ninona mitranga. Haleloia. Ny ninona hitranga tsy matahotra an'izany. Amen. Fa ny fiomanantsika no tadiavin'ny Tompo. Ny fiomanantsika andro aman'alina. Dia rehefa niteny an'io izy dia hitako lay ady zany hoe hisy guerre. Hisy guerre fa miomana atsika amin'izany. Ary tsy atahotra atsika na ho tonga ny ady, ho tonga ny mosara. Haleloia. Ho avy ny arety mandringana, isan'ny fahafatesany etseroa. Izany rehetra zany fiandohany fahoriana, fa ny fiangonana miomana amin'izany fotoana izany. Faly ny fiangonana satria ho tonga lay tompony tompo, lay mpanjaka lay Jesosy tsika hitsena antsika eny amin'ny lanitra. Haleloia. Fivaliana ho atsika zany raha vonina ny andeha tsika. Haleloia. Kaoka tsika tsy hanao blague, tsy hanao kisarisary fombafomba amin'izany fiaviany Jesosy zany hoe irairaina fotsiny ho avy Jesosy nefa tsisy fiomanana akory. Saran'ny olona andeha miomana tahaka an'izany ihany koa ny fampakarana. Amen. Ary koa izy ho mpanompon'Andriamanitra io Jesosy niteny taminy fa na ho faty aza izy mbola ho velona indray. Ka na ho faty ary tsika dia velona ao amin'ny Jesosy tsika araka amin'ny Romanina nivakitsika teo. Velona ao amin'ny Jesosy tsika, maty ao amin'ny Jesosy tsika. Ka tsy tokony atahotra an'izany raha feno fanahy masina atsika. Haleloia. Ho avy zany na tiatsika ny tsy tiatsika satria voalaza ao amin'ny Baiboly. Kanefa tsy mampiorora fa vao maiky hidirantsika amin'ny fitadiavana antsika, vao maiky tsika mitady an'i Jesosy andro aman'alina. Mba samy ho tafakatra atsika. Mba samy hifaly tsika hiona any amin'ny Jesosy. Mba tsisy ho tavely aty amin'ity tany ity. Satria aorian'ny fampakarana fiangonana dia tena hoe chaos total izao tontolo izao ty. Fa fantatsika zany araka ny tenin'Andriamanitra satria mbola tsy farany amin'izay fotoana izay fa ny fiangonana no miakatra. Ka ao anatin'izay dia tena hoe mila fiomanana izao sy ianao. Dia ny amin'ny fanatrian'ny Tompo andro aman'alina. Na tonga ny guerre, na tonga ny tsy fisiana, na tonga ny aretina, na tonga ny ady maro samihafa, tonga ny fahafatesana. Inona ho izy ny asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, fanenjehana va, ady va, sabatra va, tsisy asaraka antsika amin'ny Kristy. Omaly adiny men Jesosy anaty tena hoe mihiampihiraina lira nino na hitranga Jesosy tany malo ka omanya Jesosy. Hitatsika amin'izany hoe ninona mitranga amin'ny fiainantsika dia efa vonona atsika. Amen. Mampahery ianao mampahery atsika rehetra mba tena ho verdina endritsika amin'ilay fiomanana. Maro be ilay fiomanana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Satria tsisy ota miditra any an-danitra any. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany.
ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay sorantsika Jesosy izay tompony nofo izay tompony hafatra dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola miverina ihantsika mitondra ny hafatra satria mandra-piavian'i Jesosy eny amin'irao lanitra dia miteny mandrakariva ny tompontsika satria anazy ny asa, anazy ny nofy, anazy ny révélation, anazy ny fahitana, azy zany rehetra zany fa fitaovana fotsiny izaho sy ianao. Halleluia. Misaotra Dado, misaotra Jesosy tamin'ny hafatra ao teto. Za dia fitaovana fotsiny fa ianao ny tompony. Izany hafatra ao zany. Mba hampiomana ny fiangonanao, mba hampiomana ny zanakao rehetra maniran-tany. Fa ho avy tsy ho ela ianao. Misaotra Jesosy satria fifaliana ao anay tokoa zany iona aminao. Ka mpianary mandrakariva zay. Mba halala ny sitraponao, mba hafanay ndova ilay lanitra. Misaotra Jesosy malala anay. Amen. Amen.